Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa diay atamata. Diay Andriamanitra. Manahoana daholo ny ankizy kely rehetra, salama tsara ve nareo? Tonga eo amin'ny lesona fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe Toriteny vita sikotra amin'ny vato. Inona indray re no lesona hotsoahantsika androany e? Andeha hijery izay ambara amin'ny Baiboly ao amin'ny Tesaloniana voalohany 4:5-12 isika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fenin'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina iaraka aminy ho eny amin'ny raona. Hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Lalina dia lalina ny zavatra ambaran'ny Baiboly eto. Andeha tsika hiaino tantarana tovovavy kely anankiray izay mitantara ny alahelo-ny, maty ny kozinany, zanaky ny pretapo amin'ny mamany. Alisia no anarany. I Alisia dia tsy vitany hoe havana fa tena namana miaraka amin'ny lalao, miaraka aminy eny amin'izay alehany rehetra, miray tanàna, miray sekoly. Ary rehefa maty Alisia dia tena ohatrany hoe nofo anankiray no ngotana taminy mihitsy ny fialan'ny Alisia teo amin'ny fiainany. Nalahelo foana izy ary tsy tiany mihitsy ny makeny am-pasana satria eny amin'ny fasan'ny Alisia io, satria malahelo izy dia mitomany foana izy dia tsy mety mionona mihitsy. Pasika tamin'izay fotoana izay, indray andro dia nandeha nivavaka izy tany am-piangonana. Efa tsy vaovao ary tsy mahagaga azy intsony ny tantaran'i Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny andro fahatelo Toriteny pastera isaky ny Pasika. Nahagaga fa tamin'ity indray mitoraka ity dia hafa mihitsy
ny fiainony ny toriteny pastera satria ohatrany hoe nisy fanantenana velombelona zany indray tao anatiny. Fantatro izy fa maty Jesosy ary nitsangana, ary nisintona ny sainy ity tovovavy ity ny tenin'ny pastera nanao hoe indray androany ho avy Jesosy, ary ireo rehetra izay maty ao amin'ny tompo, izay meno an Jesosy dia hitsangana, hifo ary hiakatra ho any an-danitra. Taitra tampoka izy dia hozy izy hoe hoay, izay sy Alesianke ka miaraka mivavaka foana e, ary Alesianke ka nino an'Andriamanitra e, Alesianke ka tia be an Jesosy e. Dia hoy izy hoe tsy hijanona ao am-pasana intsony nge zany Alesia e. Indray andro dia nandeha teny amin'ny fasana izy ary tsy mitovy amin'ny alahelo isan'andro intsony nitsapany tao am-pony. Toa faly izy nahita an'le vato miavosa ny angongo teo amin'ny fasan'ny Alesia. Misy sary sikotra teo amin'ny vato. Dia hoy izy hoe tena ohatrany mahafinaritra indray ny mijery an'ity fasan'ity. Hitako sahady, azoko sary-tsaina sahady fa iovitrovotra, iongana daholo reto vato rehetrarehetra reto dia hitsangana avy ao anatin'ny fasanao i Alesia malalako. Dia indray andro any koa na ho faty aza dia hitsangana ihany koa. Tena faly dia faly ity tovovavy kozinan'ny Alesia ity rehefa nieritreritra ny zavatra rehetra izay mety hitranga rehefa ho avy Jesosy. Tsaronareo ve ny ratra-pon'ilay vehivavy mpitondra tena rehefa maty ny zanany lahy tokana? Vao avy namoy ny vadiny izy tamin'izay fotoan'izay dia namoy ny zanany lahy tokana ihany koa. Ilay tantaran'ilay mpitondra tena taonaina. Tantara afaka vakiantsika ao amin'ny Luka 7:1-10 ka hatramin'ny 17. Toa tsy nisy tsirim-panantenana intsony teo amin'ny fiainany, nalahelo fatratra izy. Kanefa indray andro dia nifanena tamin'i Jesosy izy teo amin'ny vavahadin'ny tanàna. Natsangana Jesosy tamin'ny maty ny zanany lahy tokana. Nitondra fanantenana ho azy indray Jesosy teo amin'ny fiainany. Dia faly izy, dia nitsikitsiky izy, dia nisy fanantenana indray. Taona maro lasa no efa nahafatesan'ny apôstôly Paoly sy Jaona. Kanefa dia ahoana hoy matory ry zareo ao am-pasana, miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany izy ireo, ary ho fotoana hampangitakitaka izany fotoana izany. Hitsangana daholo ireo maty ao amin'ny tompo. Hitsangana Paoly, hitsangana Jaona, hitsangana Alesia, hitsangana isika ireto raha sanatria ka maty ary maty ao amin'ny tompo. Navelan'Andriamanitra ho faty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy zanany. Nahoana? Amin'izay raha maty isika dia ho velona indray. Fa tsy hoe raha maty isika dia maty mandrakizay ao anatin'ny fahotana. Andovany fiainana mandrakizay ireo rehetra izay mandray amin'ny Kristy amin'ny finoana. Tsy hoe izay maty rehetra dia hitsangana, fa izay maty ao amin'ny Kristy ihany no hitsangana. Inona no teny ho lazainao ny namanao raha ohatra ka namoy reny voanio mamiadana ohatra izy ary malahelo mafy? Inona ny zavatra azonao lazaina azy? Ilay novakiantsika teo amin'ny Korintiana 1:4-4 sy 17 hoe izay maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha. Dia rehefa mitsangana ireo olo ireo dia isika izay velona ka mbola mitoetra, isika izay mbola meno an Jesosy dia hovana indray mpimaso. Dia indreo isika miaraka manidina miakatra any an-danitra
hitsena hipetraka hiaraka amin'ny Jesosy. Inona ny tiany Paoly ambara ao amin'ny Korintiana 1:5-7 ka hatramin'ny 17. Mifako toy izao: ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo, ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy. Nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy, fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotana ihany ianareo. Inona ny dikan'izany teny lavabe izany? Raha tsy nitsangana Kristy dia tsisy dikany izao zavatra rehetrarehetra izao, ary foana ny finoantsika. Eto dia miteny ry Paoly hoe tena misy ny zavatra toriny. Kristy Jesosy dia nitsangana, ary zavatra hitany no toriny, ary zavatra reny no toriny. Izany hoe marina fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Izany hoe ny finoantsika fa mbola hitsangana ireo maty ao amin'i Jesosy dia tsy zava-poana, fa tena hitsangana tokoa ireny. Isika ankizy izay manana havana akaiky na namana eo ambavahon'ny fahafatesany dia tsarovy rankizy fa afaka manome fanantenana an'ireny namana sy havana ireny isika ihany koa dia afaka manana finoana hoe any andro rehefa ho avy tsy hoelany amin'ny ranon'ny lanitra Jesosy dia mbola ho atsangana ireo maty tao aminy. Ny zavatra tokana mila ataontsika hoe sura izany dia hoe maty ao amin'ny tompo isika. Azontsika atao tsara nefa izany. Andao ary entintsika mba afaka izany lesona izany. Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao izahay fa nampatsiahivinao anay androany, fa manana finoana sy fanantenana ao aminao izahay. Na dia maty aza izahay, na ho faty aza ireo malalanay, dia nomeno fanantenana fa hitsangana indray androany ireo rehetra izay maty ao aminao. Dia irizo ny finoanay mba ho faty ao aminao ireo izay maty, ary ho velona ao aminao kosa ireo izay mbola mitoetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay tsapako fa Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.